Mirabantsika rehetrarehetra miaraka amin'ny traiteur chef Oen. Androany isika dia hikarakara menu keto. Sakafo keto zany hoe zéro glucide no objectif. Afaka mampiasa menaka ianao, mampiasa légumes, mampiasa protéine ihany fa tsy mampiasa glucide. Efa fantatsika efa mety tendance manko le keto amin'izao amin'ile olona surtout zany hoe mitazona amin'ny fahasalamana. Zavatra ho ataontsika dia salade de chou chinois miaraka amin'ny protéine soja, pousse de soja, tsy misy cuisson reto fa ataontsika salade dia miaraka amina merguez mouton. Zavatra atao voalohany dia anao macération an'ny salade tsika chou chinois, anana fotsivodry zositsika. Dia voasasa mazava ho azy dia anana fotsivody tetehanareo fotsiny anana fotsivody ohatr'izao. Eto moa zany izay quantité ilaintsika ihany no tetehantsika. Ny ambiny afaka anaovanareo izay anaovana azy. Lôsy itsika verdure kely. Anana fotsivody, rehefa azonao io anana io latsaka ao anaty salade anankiray hanafangaroana azy. Sira, dégorgeny rano manalefaka. Soja, poivre, menaka, dia farananao amin'ny vinaigre. Zay fotsiny. Dia afangaro. Salade rapide afaka ajustena amin'izay épice tiana. Vita zay dia ajantsika le temps tsika manao cuisson merguez. Avanetsika lapoalitsika. Rehefa masaka merguez miandry tsika eo amin'ny 10 minutes maximum dia efa prêt hisoatsika io. Merguez menaka merguez de mouton zao tiana ataontsika teto. Zany hoe mouton nasiana épice dia io no sezisetsika. Ny idéal raha tena matahotra sao dia mipoaka dia aloha ny hafa. Fa io misy risque zany éclater io. Mandrapa vita ny cuisson merguez tsika, efa nilona elaela teo ny salade tsika dia monter-tsika amin'izay ny salade. Aza matahotra nareo fa masaka io. Masaka merguez tsika. Na vita zany tsika menu keto anankiray. Sans glucide. Ito le salade tsara be miaraka amin'ny le merguez de mouton keto manome fotoana amin'ny manaraka indray.